Tanora sy tompivavy miarabantsika rehetra manaraka ity fandaharana manokana ity eto moa dia ny tenako sy ny namana Andrasandy nonotra amintsika ity fandaharana manokana ity miarabanao namana Andrasandy miaraba amin'ny fandraisana dia miaraba ya araka izao hitantsika izao moa dia manambahiny goavana isika atao anatin'izao fandaharana manokana izao atao anilako ato dia ny pasteur MAILHOL André Christian Dieudonné izay filompandroana federaly politisy no ihany koa filo minaitry ny antoko GFFM miaraba nareo mianadahy zany dia miaraba antsika rehetra atao tokantrano ato amin'ity andro efa alinalina ty manaraka ny fandaharana zao fandaharana manokana iarahana zao dia miaraba ny Ndramatoa Premier Ministre Beriziky koa miaraka iresadresaka eto ny tenako araka izay efa voalaza izay dia Ndramatoa Aloha OMER Beriziky no vahintsika faharoa ihany koa izy izay Premier Ministre teo aloha ao anatin'ny antoko UNDP ihany koa miaraba anao saotra indrindra amin'ny fiarabana dia manolotra miaraba feno koa ho anareo mianadahy ho an'ny pasteur zay miaraka amikoetiny zany mitidrinidinika atao am'izao takarivo zao ty sy adiny koa ny manolotra ny fiarabana ho anareo rehetra mpanaraka amin'ity fandaharana ty eny atokantrano rehetrarehetrany anaovana koa ny fiarabana mitanindrazana ny votoatin-dresaka dia mahakasika ny fionana nasionaly eto atao eto fianarantsoa zay rana amin'ny 4 zay fa moa rahantsika mahafantatra fa misy lohevitra moa ny raisina ao anatin'ny zay dinika sy fiarahan'izay nanaiky dia nareo isan'ny mpandrainjara ao anatiny ny fanontaniana tiana tongavana dia hoe inona ny antony nanaiky ena satria betsaka ny fanasana amina zavatra toy zao mety misy tsy tonga ianareo azo lazaina hoe isy lafiny zavatra miabo ve ao anatin'ilay fionana matoa namaly antso ianareo azotsika lamina zay mpatamarify tena ianareo anajoky manapakelytena zao ena ya resina mpanetretena zany ny fandraisana tenenana voalohany tanindrazana iombonana ity nosin-drazantsika ity ka dia rehefa misy fitadiavana ny soa iombonana ny soa iarahana dia tsy maintsy mandray anjara ary mandray anjara feno sy mavitrika satria fitadiavana ny soa iombonana fitadiavana ny zavatra zay mety hialatsika amin'ny arety mandoza mahazo ny tanindrazantsika zay tsy tanisaina eto zay fantatra ny rehetrarehetra ny zava-misy ngamba singano kely fotsiny ny tsy fandriam-pahalemana ny tsy fisian'ny rariny sy ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny rahafirenena ny kolikoly isan-karazany izay arety mandoza ny fiarahamonina sy ny firenena ny fitantanana azy indrindrandrindra ka rehefa izay zany no ny antsonanay izay ny voalaza ao anatin'le 4 foanateo komitin'ny fahamarinana komitin'ny fandriam-pahalemana ary ny fiadanana ka raha tanteraky zany zavatra anankiroa zany dia tsy maintsy tonga le fahatelo zany hoe zany raha misy ny fahamarinana tokoa eto amin'ny tanindrazantsika ity ny mpitantana atsika ao anatin'ny fiarahamonina sahala am'izay koa ny fandriam-pahalemana izay ilaina dia ilaina tokoa satria raha tsy misy ny fandriam-pahalemana fa mandradriranany tsy lalandava ny vahoaka dia fomba ahoana moa no ahafahany amokatra anabevo ny tany ary ahafahany mivelona ara-dalàna fa raha fa tanteraka ireo zavatra anankiroa reo ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana dia mazava ho azy fa avy hatrany dia tonga koa ny fiadanana izay zany ny natonganay aty satria fikaonandoha fifampizarana hitadiavana vahaolana mahomby amin'ny fomba zay tena milamina sy tony izao zavatra misy eto ampianarantsio zao e
misaotra betsaka nanome ny fitenenana voalohany indrindra moa zany de fanasana no natao taminay koa zany eo pasteur ana mpitondra fivavahana fa eo ihany koa ny hoe maolo-pirenena filokotariky ny nanorina ny antoko gideona fandresena ny fahantrano ary tafiditra anatin'izay koa ny hoe fa fantatra hoe manao fanambarana ny hoe filotsana kofidina de nanasa ry zareo 4 efa zany ny amin'ny hoe mba tokony anatrehana n'ilay dinidinika adia fianaratsoa de amin'ny mahazanaky ny fianaratsoa koa zany sy atao hoe mpitandrina pasteur ny tena koa de 4 efa de hoe fahamarinana fandripalemana de fiadanana de tena zay mihitsy ny foto-kevitry ny baiboly zay hoe Kristy fahamarinana zay de ao amin'ny Kristy no misy ny fandriampalemana de ao amin'ny Kristy no misy ny fiadanana de tsy mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe tsy de lozika zany raha maha-pasteur ana asaina dinikevitra ohatran'izany no tsy hoany satria hoe ny fahamarinana zany de tena zavatra ngeza be eo amin'ny fiainany zanak'olombelona ifandraisany amin'Andriamanitra ny fandriampalemana de raha tsisy tokoa ny fahamarinana de tsisy fandriampalemana ary rehefa tsisy fandriampalemana de tsisy fiadanana de ny Kristy ny azy nataony nazava mihitsy hoe raha niala teto ambony tany izy dizy hoe fiadanana no avelako anareo zany am'izany moa hoe rehefa le miresaka reny amin'ny radio na amin'ny télévision de misy olona mametraka fanontaniana de anao manazava hoe raha io fahamarinana misoratra masina iny tena iainan'ny mpitondra fanjakana sy mivoaka malagasy rehetra de iadana ny voaka malagasy ary raha iadana voaka malagasy iny moa zany tada voaka malagasy am'zany fiadanana zany efa nytenen'ny premier ministre teo ihany ny hoe ny fandriampalemana satria raha tsisy fandriampalemana tsisy fiadanana ho hitanao zany mivoaka ary iny fahoriana misy amitsika io tsy fisian'ny fandriampalemana io ka rehefa misy fandriampalemana tonga ny fiadanana iadana ny voaka malagasy de hoe zany ve ozy izy tsy mifanoatra amin'ny baiboly satria ny baiboly moa ny aparany hany iaratsy ny olona ty tena ho mpangalatra ny orontany ny fahoriana ny dahalo sy sisa ka ianao ndray ve pasteur no havita hoe anome fiadanana ny voaka ity tany aty nefa ny baiboly ary nazy hoe miaratsy am'izao andro faran'izao de ozy amatsy anazy hoe marina hoa fa zay tokoa fa misy teny lazay baiboly raha hiakatra ny andany Kristy de izy tsy niteny hoe ny fahoriana sy ny fijaliana sy ny dahalo no avelako anareo tsy zay ny tenenina fa izy hoe ny fiadanana koa no avelako anareo ka inona ary nytiantsika malagasy handray lay afatra amin'ny baiboly nataon'ny Kristy hoe ny fiadanako no avelako anareo ve sa handray le teny amin'ny baiboly hoe fahoriana sy loza satria samy eo daholo reo zany de zay zany tena antony namonjena ity dinidinika tatia mba samy ifanometanana ifampizarany hevitra hatongavana amin'ny to hoe tanjona ngeza be de hoe fahamarinana fandriampalemana fiadanana hiditra amin'ny andro faharoa moa izy zany zao ty iresantsika ity efa fantatra ny fehi-kevitra samihafa fa ho anareo manokana manahoana ny fizohina azy satria nandray anjara ianareo misy hevitra ny zaraina ary nafinaritra tamin'ity de hoe niditra tany anatin'ireo commission ianareo matetika mantsy rehefa misy séminaire atao de manokatra fotsiny ianareo de lasa fa tena mandray anjara ao anatin'le izy ny hoe fanatanterahana sy ny fizohina azy ho atateraka azy zany am'izay niany ary tsy haiko hoe izy ny afaka mety mamaly an'izay hoe ho asorina le hoe fanonganam-panjakana ty zavatra atao 4 zay ty raha azy nareo ny aina an'le izy premier ministre pasteur eny ary sotra indrindra amin'ny zay fanontaniana izay